Miarabantsika rehetra mpijery ny fahita lavitra amin'izao fotoana izao a. Ny antony hijoroana eto dia ny anentana antsika amin'ny diabe ho an'i Kristy izay atao amin'ny asabotsy 17 volana septambra taona 2024 ho avy izao. Ie, arak'izany fanentanana izay hoentin'ny Zoky Sofia, pasteur Sofia izany a, dia tena fifaliana ho anay atao amin'ny mpikarakara ny asa fitoriana izay ho atao eto amin'ny tanàna misy antsika, ny taonantsika vahoaka ny Toamasina sy ny manodidina ho avy ara-irodina be etsy amin'ny devant ny Super U na eo amin'ny devant ny Esplanade Miami amin'ny 17 volana septambra izao tena teteny hoe fotoana anankiray goavana io ahafahantsika zanak'Andriamanitra kristianina, enina mety hoe tsy kristianina ianao fa manana finoana misy ianao kanefa te hiaraka aminay ianao amin'ny fotoana io dia asaina mpitiavana mba hiaraka aminay amin'ny 17 volana septambra io amin'ny ray ora tsy diso ny fiaingana eo amin'ny toerana io manaova fanamiana maneho an'i Kristy, maneho an'Andriamanitra ary indrindra ihany koa mivatsy rano azadino fa hiainga eo tsika dia eny amin'ny stadium Barika 10 no fiantsonantsika zany na hoe eny no farana io diabe io. Sotra tompoko. Araka izay fanentanana niraisiny reto mporopon'Andriamanitra reto tonga ny fotoana diabe ho an'i Kristy miala eo amin'ny Super U tsika tanora maro tena ao Amanarivo no avy eo eto Toamasina ary mbola anentanana koa tanora maro izay mihaino anay amin'izao fotoana izao ary mijery anay tonga avy asutenu tena hisy danse ensemble rahantsika hidery an'Andriamanitra, mety misy karazana fihetsika ensemble rahantsika tanora be dia be, misy karazana vidéo izay clip mihitsy rehefa avy eo ho fanehoana manera zao tontolo izao fa Kristy no Andriamanitra diabe rahantsika. Miala amin'ny Super U tsika, mandalo amin'ny hôpital kely tsika, mandalo any amin'ny côté-ny FJKM tsika, mandalo bazary kely hatrany amin'ny stadium tsika, mbola misy fiderana an'Andriamanitra hiarahantsika mangotrakotraka tanora na lehibe, ndaontsika hiaraka anandratra an'Andriamanitra amin'ny sabotsy zao amin'ny ray ora tsy diso ny fiaingana. Misy ireo karazana fiara camion lehibe izay misy zava-maneno fiderana an'Andriamanitra. Manasa anao tonga tsy hakanavaka na iza fiangonana iza fa ny tanjona dia zao hoe Kristy no asandratsika.